mahakasika ny raha-pirenena dia tsy inona fa resabe momba ny fanendrena ho Premier Ministre. Zahay solotena ny olo-pirenena mandray andraikitra avy amin'ny faritany Toliara dia manao zao fanambarana manaraka izao. Tohanana zato isan-jato ny fanolorana n'Andriamatoa Haja Resampa ho Premier Ministre hitantana ny gouvernemanta. Aminay dia mahafeno ny fepetra rehetra takina amin'ny fanatanterahana izany andraikitra izany ny tenany. Ireto avy izany fepetra izany. Voalohany, mifanaraka amin'ny didy mandalana manake reto amin'ny tany sy fanjakana ny fanolorana azy. Manana ny traikefa sy ny fahaiza manao ary fahazarana asa ilaina amin'ny fanatanterahana izany andraikitra goavana izany izy. Afaka miara-miasa tsara amin'ny filoham-pirenena ankehitriny noho izy ireo miara-miasa akaiky nandritra ny taona maro tao amin'ny tezamita. Zay le fahatelo. Fahaefatra, nandray anjara feno sy mavitrika tamin'ny tolona 7 sy tamin'ny fampandaniana ny filoham-pirenena tamin'ny Oktobra sy Desambra 2012. Ary fahadimy, nefa tsy maivandanja, dia olo ny fifanakaloza-kevitra sy ny fahaiza manao Andriamatoa Haja Resampa ka afaka mandrindra ny firaisan-kina sy fiarah-miasa ao anatin'ny gouvernemanta. Noho ireo antony voalaza etsy ambony sy ho fampandehanana ny raha-pirenena zay hotrany mikatso ankehitriny dia rariny loatra sy hitsiny ary dia mifanaraka amin'ny lalàna tokoa raha tendrena ho Premier Ministre voalohany amin'izao Repoblika fahaefatra zao Andriamatoa Haja Resampa. Misaotra tokoa.